La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nanomboka androany ary aharitra 12 andro ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana izay tanterahany antenimira rotota. Ny volavolan-dalàna laharana fa aotraotra ray tsipika 24 no isan'ny ladinika amin'izany. Teratany malagasy misy fitony gadraina tany amin'ny fonjany Komoro nanomboka ny volana Jona lasa teo hatramin'izao fotoana izao. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony izany ary miovatra ny vesatra anenjehana azy ireo. Miverina ny filaharana etsy amin'ny centre médical Covid-19 Andotapenaka io maraina io. Raha ny fanadadiana natao ireo ahitana soratra retina sy alefan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny ireo olona ireo. Miverina manohy fihetsiketsehana indray ireo mponina ao voilava nanomboka omaly vokatry ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna izay ataon'ireo vahiny any an-toerana. Tsy misy tombony ho azy ireo ny fitrandrahana raha ny zava-misy no jerena. Maresaka iraisam-pirenena telo volana taorian'ny raha George Floyd, lehilahy mainty hoditra iray hafa indray no niara-ny herisetra tany États-Unis, lehilahy afro-américain 20 taona ary ahina tsy afaka mamindra mandra-pahafatiny taorian'ny vono izay nahazo azy. Nandinindreo arahanao afaka fotoana. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nanomboka androany ary aharitra 12 andro ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana izay tanterahany antenimira rotota. Ny volavolan-dalàna laharana aotraotra ray tsipika 24 no isan'ny nodiniana amin'ny zany. Henri Flora. Araka izany, nanomboka androany ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana antenimira rotonta araka ny antso nataon'le gouvernement ho azy ireo. Ladinika amin'izany ny mahakasika ny fananganana ny commission mixte paritaire izay entina mandany ny volavolan-dalàna laharana aotraotra ray tsipika 24 tamin'ny 4 febroary taona 24. Ity volavolan-dalàna ity izay ahitana didy volana miisa 3, ao ny lalàna amin'ny fehiny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka, ao ihany koa ny lalàna fehizoro mahakasika ny fampanadaran-draharaha eo anivony antenimiran-dolona momba ny fifidianana ny olona sy ny fanendrena azy ireo, ary ny fahatelo mahakasika ny lalàna amin'ny fehiny arena kibonitany. Ny fitadiavana ny marimaritra resana mahakasika ity volavolan-dalàna ity no antony lehibe nananganana ilay komisiona manokana raha ny fanazavana. Ny komisiona izay hitambarany antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-dolona ka mpikambana ny misy safito ny mpikambana raikitra ary mpikambana misy safito hafa kosa mpisolo toerana andrafitra ity komisiona ity. Dia eo anivony antenimiran-dolona sy antenimira-pirenena dia samy araky ny fanantonana dia samy mametra ny olona zany hoe ny olona handrafitra an'izany commission mixte paritaire zany. Dia ao ny membre titulaire, ao ny membre suppléant ary hita ao anatin'ny commission mixte paritaire io ny taratry ny hery politika eo anivony antenimiram-pirenena. Isy filoha io, isy filoha-hevitra ary isy mpanao mpampakatendy mahakasika an'izany ary ny président ny lehibe ny groupe parlementaire zany manana ny andraikitra tompona andraikitra zany amin'ny fandrafetana amin'izany fikambana ny komisiona izany. Raha ny fanazavana trany, ny eo anivony antenimiram-pirenena ny tompon'ny teny farany mahakasika ity volavolan-dalàna ity. Fandraisan-danitra no atao ao kanefa moa rehefa tsy misy fifanarahana dia ny voalazany lalam-pandrehana ihany no arahana sy ajana
ny antenimieram-pirenena no anao ny fanapahan-kevitra farany ratification io ary io a efa nambara ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena fa ny manaza ny lalam-panorena ireny ordonnance ireny fa raha aminay aloha tsy tokony hitarozatra intsony izay akevitra fa noho izay hoe hitady riezaka hitady ny marimaritra ilaisana fa rehefa mienzana mitady tsisy ny marimaritra ilaisana dia zay maro misa no aty amin'ny antenimieram-pirenena no andany azy. Ankoatra ny teo anivony antenimieram-pirenena izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana teny amin'ny CCI Ivato androany, nanokatra ny fotoam-pivoriana ihany koa ny teo anivony antenimieran-dolona tetsy Anosikely. Nanomboka androany, araaritra 12 andro araka izany ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Teratany malagasy misy fitony gadraina ao amin'ny fonjany Komoro nanomboka ny volana jona lasa teo hatramin'izao. Hatreto tsy fantatra mazava ny antony izany ary miovatra ny vesatra anenjehana azy ireo. Io nasaina. Telo volana izay no nitanana tamin'ny fonja iray tao Moely Komoro ny mpanjony teratany malagasy misy fito. Miovaova ny vesatra anenjehana azy ireo. Isany amin'izany ny fikasana anongana ny fanjakana any an-toerana. Eo ihany koa ny fanaovana trafika na zava-mahadomelina. Hatreto tsy mbola notsaraina ary tsy fantatra ny fotoana hitsarana azy fito mirala ireto. Araka ny lahatsoratra navoaka ny gazety komoriana Al Fajr, tsy misy manome fanajavana na ny tompon'andraikitra eo anivon'ny gendarmerie any an-toerana na ny eo anivon'ny fitsarana. Raha ny angom-baovao nataon'ity gazety komoriana ity, tsy salama ny ray amin'ireo teratany malagasy no tanana amponja ireo ka navoaka ny hôpitaly rehefa tsy nisy olona afaka hiantoka ny fanafodiny ary noraisina teratany malagasy iray ny fikarakarana azy. Araka ny fanadadina nataon'ity gazety komoriana ity hatrany, mpanjona avy any Nosbe izy fito mirala ireto, niainga teto an-tanindrazana ny 12 ny volana May ary ny fiandohan'ny volana Jona nitody tao amin'ny faridranomasina anelanela ny Mozambika sy Komoro, 250 kilometatra miala ny Nosbe ary 200 kilometatra andrefa ny Moely. Simba ny moteran'ny sambo ka nentin'ny onja hatreo amin'ny toeran'io izy ireo. Aloha ny dirana tamin'ny faridranomasiny Komoro, ny antso ny tompon'andraikitra ny serana sambo tao Moroni, izy ireo saingy tsy nisy namaly. Avy eo tonga ny zandary komoriana ny sambotra azy ireo. Nosavaina indroa miantaona ny sambo saingy tsy nahitana afa-tsy hazan-dranomasina tao anatiny. Nateo aza nefa izany no tanana amponja 3 volana izy fito mirala ireto ary izao lazaina fa mikasa anonga mpanjakana sy manao trafika na zava-mahadomelina izao. Hatreto tsy hiarenesam-peo ny tompon'andraiky mpanjakana malagasy momba ity raharaha ity. Tsy tao amin'ny biraony ihany koa ny masevony Komoro miasa eto Madagasikara androany nandritra ny fotoana nandehana ny mpanao gazety tany an-toerana ary tsy tratrantso ihany koa. Ho tanterina eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny fivoaran'ity raharaha ity. Lava-mavao hafa kosa indray dia azo sarobidy toy ny palissandre miisa 1,900 sy karazan-kazo hafa 3,900 no sarony sabana raha miady amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana andro vitsilasa izay teny Bongatsara lalam-pirenena fafito. Io nasaina. Fiara lehibe telo niainga avy any amin'ny distrika Andramasina nitatitra azo sarobidy antsokosoko no sarony sampandrara miady amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy teny Bongatsara PK14 amin'ny lalam-pirenena fafito. Azo sarobidy palissandre ny 1,200 amin'ireo azo 4,700 tratra. Noho ny fiara-miasa zany tamin'ny direction en unité de lutte contre la corruption ao anatin'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ary efa nampiahy anay sy ny amin'ny direction en lutte contre corruption zay zany ny fisin'izy ireo sy ny fitaterana an'izy ireo tamin'ny andro alina. Dia vao maraina zany izy ireo no tratra teny dia marihana moa fa ny ankamaroan'izy ireo dia nouvelle coupe zany hoe hazo vao kapaina ka efa eo ampelatana ny fitsarana ny raharaha efa vita ny procès verbaux rehetra dia reto aorinantsika reto zany ny ireo hazo ireo izay saisie zany hoe lasa fananam-panjakana dia anjara ny any fitsarana zany no mandray ny fanapahan-kevitra eo amin'izay sazy sahaza andreo mpandika lalàna. Saika amidy eto Antananarivo ireo azo sarobidy tratra ireo amin'ny vidiny 4 hetsy hatramin'ny 4 hetsy ariary ny iray. Araka ny lalàna, lasa ny fanjakana ny azo sarona tahaka izao. Ny Dr Andrianandrasana Irzo, talemparitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy eto amin'ny faritra Analamanga no mitondra ny fanampanazavana. Ny fomba fiasa vaovao zany eto dia mangarahara ny fomba hitatanana andreo hazo ireo.
izy io matsy zany araka ny lalàna tony hazo tony zany dia na izy tony atao mise en vente rehefa zany efa misy lalàna mifanaraka amin'izio na atao mise en vente izy io dia miverina amin'ny kitapom-bola ampanjakana ilay vola azo avy amin'ny bois-saisie ireny na koa izy ireny arakaraka fanapa-kevitra ny fanjakana ihany anaovana fotodrafitrasa iraisana ka dia mampitandrina zany zay eto amin'ny fobeparitra ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy eto Analamanga fa hosarotony zay eo amin'ny fanaraha-maso andreny taratasy amin'ny fitaterana hazo sy ara-dalàna ireny. 10 taona farafakely ny vao mahazo voamboana amin'ny abiny toy izao raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy. Eo am-pelantanany fitsarana ankehitriny ny raharaha ahafantarana ireo piraitsy-kombakomba rehetra amin'izao fandrimpahana arim-pirenena izao. Mahakasika ny antontanisan'ny coronavirus kosa indray dia olona 3 no lavo ny valinaretina Covid-19 araka ny tatitra tamin'ity androany ity. 7 kosa ireo tranga vaovao ny alarana efson. Izao indray ireo taremarika vaovao nanamarika izay 420 ora farany izay teto Madagasikara mombamomba ny fivoaran'ity valanaretina ity. 7 no misan'ireo tranga vaovao voatily indray tao anatin'izay 420 ora farany izay. Miisa 90 kosa ireo sitrana somatsara. 3 no lavo ny valanaretina Covid-19 tao anatin'izay 420 ora farany izay teto Madagasikara ary ety am-piandohana tompoko dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo olona izay namony ainy vokatry ity valanaretina Covid-19 ity tompoko izahay. Ny 7 ny forme grave ary satria moa ho isika tao hoe 90 no sitrana somatsara, 7 ny tranga vaovao ary 3 no lavo ny valanaretina Covid-19 dia miaina 420 zany ireo olona izay raisina tanana mbola mitondra ity tsimok'aretina coronavirus teto Madagasikara. Tamin'ireo fitiliana miisa 23 sy 700 natao, 7 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ka eto amin'ny faritra Analamanga ny 30, 12 ao Alotramangoro, 7 avy ao Boeny sy Sofia, 5 tao Diana, 3 tao Antsinanana ary 1 tao Anosy. Androany, mitotaly 525 sy 5 alina ny isan'ny fitiliana PCR vita ary 705 ny fitiliana Gene Expert. Miverina kosa ny filaharana etsy amin'ny centre médical Covid-19 Andotapenaka io maraina io. Raha ny fanadadiana natao ireo olona ahitana soritra retina sy alefan'ny mpampiasa azy amin'ny ankapobeny ireo tonga ireo. Michel Aranardzon. Raha nangingina tao anatin'ny herinandro ny fanaovana fitiliana etsy amin'ny centre médical Covid-19 Andotapenaka. Androany manomboka miverina ny filaharana misy amin'ireo olona tonga milahatra no manana soritra retina ary ny andro ny fiverena ny fiara fitateram-bahoaka ahafahana tonga ety. Zay vao eo ny tonga. Tena andeha bus nakaty. Zay vao nisy bus fa kamo be andeha tongotra akety. Zany manavina fotsiny tsy tena hoe tena akaty telo andro dia zavonaka. Marary vanitolana dia koa zay ihany. Nandeha bus anakaty aloha zany satria somary lavidavitra. Raha fahitako anazy aloha zany eny hita misy tombony ihany satria lavitra. Raha lavitra aloha zany dia tena manana nefa risque ihany koa ilay izy satria raha sanatria ohatra hoe mitondra an'ilay hoe tena confirmé tokoa hoe cas positive ianao dia mety risque ho an'ny olona miraiky miaraka aminao zany ilay izy. Mora tsy izy moa zany dia tsy dia manina loatra. Etsy ankilany misy amin'ireo olona tonga milahatra anao fitiliana ireo no takin'ny mpampiasa ny valin'izay fitiliana izay. Valin'ny fitiliana izay ahafahan'izy ireo manohy ny asany eny anivo ny orinasa iasany. Teny taminazy zany zay hoe tsy dia sarama teny tamin'ny chef personnel dia izy makanaiza ho izy atao ambadika ato fa ny manao testa foana. Dia nandehanana anakaty indray nanay bisikileta foana moa zany nandehanana satria izay atao ambadika kely foana. Ny ampiasana zany mikoakoaka izay ohatra hoe 3 jours teo dia tsy mety mihitsy ny ampiasana anay raha tsy hoe ndara aloha manao test. Medio izay no niteneniny dia andehandeha bus mihitsy raha tsy vitanety. Nandehanako aty zany hanao test satria nalefa ny tena ampiasana zany hoe misy fambara dia izay ny antony
koa voansery dia voarokoaka dia lasa tsy dia mahay surkanina loatra dia izay zany no tena antony aly zany vao tena hita hoe tsy dia hita hoe mivoatra zany le aretina ohatran'ny grave dia androany vao nalefa nanao test. Ny fanazavana azo tamin'ireo tompon'andraikitra teto amin'ny CMC 19 izay tsy nanaiky ny alaina sary ny fakana singa na prélèvement dia natao an'ireo olona mitondra ny soritra-retina ary mivaly ao anatin'ny 2.70 ora fa ireo tsy mampiseho soritra-retina kosa dia omena torohevitra mifanaraka amin'izany ary maimaim-poana. Mahery ny 300 no efa nanjifa billet d'avion teo amin'ny kompania mpitaterana Tsaradia tato anatin'ny 2 andro taoriana nanambaran'ny filohan'ny Republika ny fisokafan'ny sidina anatiny. Vinavinainy eo anivon'ny Tsaradia fa afaka 2 taona eo vao iverina amin'ny laona ny sehatra ny fitaterana anabakabaka eto amintsika miantarandriana. Taoriny nanambaran'ny filohan'ny Repoblika ny alahady lasa teo ny fisokafan'ny sidina anatiny, ny azakazaka ny fanjifana tapakila. Ho an'ny kompania Tsaradia manokana, tao anatin'ny 770 ora, miisa 770 sy 300 no efa nanjifa billet d'avion. Mandeha tsikelikely raha ny fanazavana ny fampiverenana ny sidina. Président hoe destination folo. Dia ireo ohatran'ny izy indray mandeha isan'andro ary le vol afahan'ny olona zany hoe mizatra aloha dia ireo olona te hody satria be da be ny malagasy hoe any amin'ny province te hody eto Antananarivo dia ny Antananarivo ndray ho any amin'ny province amin'ity fotoan'ity 28 300 de vol roa amby 720 azonao ny isany nefa taloha navity zay mihoatra amin'ny 200 donc tsy maintsy atao satria zay moa le misy condition satria misy test PCR zao misy hitanao le gel désinfectant tunnel désinfectant tsy maintsy maka mesure mihitsy mba tena manafehan'le valanaretina zay mba misotra tsy moramora izy dia io koa atao zay erahana amin'ny zotra vanivelany satria afaka rovolanao manantena mba hisokatra izy mba fa maka mesure rehetrarehetra mihitsy. Nadingana voalohany aza ny fisokafan'ny sidina anatiny io. Nambarany teo anivon'ny kompania ity fa tsy ampy amerenana amin'ny laoniny sy takiny teo aloha ny fihodonan'ny vola eo amin'izy ireo izany. Ny tao anatin'ny 5 volana ny sy ny fiboahana ohatra izay nahitana fanafoanana famandria-toerana mahery ny 2,1 alina ary niteraka faty-antoka na manque à gagner mahery ny $900. Amin'izao fotoan'izao misy ny fepetra raisy ny kompania isintomana mpanjifa. Dia nataony IATA zany hoe tena le faratapony amin'ny transport aérien sy no ACI afaka 3 taonana izy vao miverina normal iran'ny tontolo zao tiako lazaina atsika mbola tsy fantatra fa mety hoe afaka mety 2 taona na ohatrany vao tena hoe araka le fiteny hoe vitesse de croisière ka mba hizaran'le olona indrindrindra hoe verina amin'ny roplanina satria tsy fantatra na zao no fomba fihetsika ireo mpanjify azonao donc mba ahena le izy mandritra ny 2 volana aloha no tiako marina le promotion zany izy mba incitena le olona rehetra nareo misy frais tena reto afaka lazaiko anareo hoe tout taxe comprise Tananarivo makany Sambava 387 300 nefa taloha pratiquement le double. Tananarivo Toliara 380 000 mitovitovy eo mbola misy morony zany hoe makany Mazanga makany Nosbe lasa mety 260 000 aller simple aloha zay tiako mariany azonao zany hoe tena atao zay apety an'izay zay ngamba ny tena antony ary ny ankizy latsaky ny 12 taona mahazo réduction à 50%, ny zazakely gratuit zany ny zavatra hoe mba incitena mba hahafahan'ny olona satria économie atsika mba arovana kosa. Ny voalohan'ny volana septambra 2024 no anombohan'ny fisokafan'ny sidina io. Toliara, Morondava, Sambava, Nosbe, Toamasina, Sainte-Marie, Taolagnaro, Mahajanga, Maroantsetra ary Atsiranana ny voakasika izay. Tsy ahivina ankoatra ny fiverenan'ny sidina, toetra ny Volto Cargo izay ahafana mandony 5 ka hatramin'ny 20 ny vola tsy maintsy alohan'ny ity kompania ity isam-bolana na ny charge fixe.
anomboka tsy ho ela ny fanamboaran-dalana ao reny vohatra vakina karatra efa tonga any an-toerana ireo orinasa anatanteraka ny asa Kolo TV Antsirabe. Anisan'ireo tanan-dehibe miisa 7 eto Madagasikara ny tanàna Antsirabe ary tafiditra ihany koa anatin'ny tetikasa fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Efa tonga eto tampon-tanàna io maraina io avokoa ireo orinasa izay anatanteraka ny asa ka niraisy ny talepatra ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy eto vakina karatra. Zao ataona zao moa zany dia fanomanana n'izany fanomboana amin'ny fomba ofisialy zany na hoe travaux préparatifs. Ny lafiny teknika moa zany dia hoe décapage na hoe fanalana ireo tany ratsy mba ahafahana mametraka ny fototra na hoe couche de fondation sy ny couche de base. Ho asy-panamboarana avokoa ireo sampanan-dalana rehetra eto Antsirabe renivohitra ka orinasa lehibe miisa 2 no anatanteraka izany. Ny orinasa moa zany dia anankiroa izy nanao azy. Misy ny lalana iray izay miainga avy eo amin'ny gendarme Andranomadio tonga ery amin'ny kianja Rosasy manoloana amin'ny faritra. Izay zany dia ny orinasa MMP BTP no anao azy. Ny faharoa dia ny orinasa Sino sy MATP anao ny lalana misy an'ireo Carrefour zany sampanan-dalana maromaro eto Antsirabe zay. Araka izany dia atomboka tsy ho ela ny fanamboaran-dalana aorian'ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ka nitondra fanentanana sy fialatsiny ho an'ireo mpampiasa lalana eto Antsirabe ny talepatry ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy amin'ny fanelingelenana mety iseho. Tsara fantatry mponina Antsirabe zany dia ny hoe isy ny fanelingelenana dia apetraka sady ny fialatsiny zany amin'izay fanelingelenana izay ary tokony hanaraka izay lamina apetraky ny adidinan'ny tanàna Antsirabe zany amin'ilay hoe raha misy ny lalana hoe tsy azo aleha dia tokony hoe tsy azo aleha fa indrindra fa antsika mpitarika posy cycloposy zany. Tahaka ny mahazatra tonga eto amin'ny fotoanany dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy eo ary. We love chocolate. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One Month, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoile 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Isanandro. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny COA. Nodinihana nandritra izany ireo asa ho tanterahan'ny commune natao anatin'ny efa-bolana manaraka. Abraham Randriamana. Tafiditra ao anatin'ireo tetikasa maro ho tanterahiny eo anivon'ny commune Antananarivo atao anatin'ny efa-bolana manaraka ny fanamboarana ireo lalana simba eto Andrenivohitra. Isan'izany ny etsy amin'ny 67 hektara mianga eo amin'ny Arevatobe, miazona eo Andotapenaka. Voalohany moa zany ny momba ny lalana. Efa andresahana teto moa fa budget anankiroa ary tsy eto amin'ny commune
no anaovantsika ny lalana eto Antananarivo. Ny voalohany dia budget ny ministère ny aménagement du territoire ny ANHTP ary ny faharoa ny homme fer fa isika ihany no manao ny appel d'offre momba ny lalana. Ankoatra ny lalana, hojerena manokana ihany koa ny fahasalaman'ny mponina sy ny fanamorana ny fisitrahan'izy ireo ny fitsaboana. Ho hatsaraina ihany koa ny ao amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo. Averina ny hazo be dia be ireo hazo fa maty izay tokony soloina aloha hatsaraina ilay toerana partout taloha. Tsy manakana an'ilay kianjan'ny demokrasia ilay zay. Toerana ihany tazomitsika toerana io fa hatsaraina ilay toerana, diovina ilay toerana. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana sy ny fampanaran-dalàna, miisa 7 ireo dosie momba ny tany tsy ara-dalàna alefa eny amin'ny fitsarana. Vola misy 70 ny tany izay heverinay fa mety fofopofona kolokolo. Ireo tany amin'ny 70 ireo izay tsy mijery dosie antsipliany, tsy mijery anaran'olona, tsy mijery toerana. Ireo 70 ireo dia indray mandeha dosie iray, fitoriana iray no indray alefako any amin'ny fitsarana dia ny teo izay fanapahan-kevitra. Tsy aivina, itoy ato anatin'ny 2 andro manaraka ny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny komina Antananarivo. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny filan-kevitra munisipaly tamin'ity androany iny dia namaly ny fanontanian'ireo mpanolontsaina sasany manoloana ny raharaha MBS ny ben'ny tanàna. Fanampanazavana. Misy veto aminareo nangataka teto amin'ity toerana ity hoe voalova inofa. Nisy nanao an'izay. Mety marina hoe taloha an'izay tsy tadidinareo. Fa nataonareo consolidation tamin'ny 2016. Tonga ny 2020. Mialetinareo tsisy voalova. Nandritra ny 20 taona. Tsy nisy na ariary voalova momba io baina fitety. Décision anareo tamin'ny 2000 mpanolontsaina resaka. Décision anareo tamin'ny 2016 consolidation mpanolontsaina resaka. Tsy arahany exécutif a décision anareo. Tsy zany nanao nareo nanoratra an'io hoe zao zany no famille. Tsy nisy nandona nandritra ny 20 taona. Efa fantaniko dia zao anao napita mpanolontsaina. Iza moa zany tsy manaja ny conseil municipal. Iza izay mijery convention laninareo indroa sy manery ny olona manaraka ny izy sa nareo izay mandray décision sy délibération tsy arahanareo mandritra ny 20 taona. Anavoaka omaly kosa ny tatitra ho an'ireo nahazo crédit miarina amin'ny alalan'ny tetikasa national fiarina. Mihoatra ny 12 miliara ariary ny vola efa nivoaka ka orinasa 200 no efa nahazo izany. Ka ito Andretsilavo. Vola mitetina 20 miliara ariary natokany filohan'ny Republikan'i Madagasikara amin'ny alalan'ny crédit miarina anohanana ireo sehatra tsy miankina voakasika mivantana amin'ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny COVID-19. Ankehitriny tafekatra hatrany amin'ny 12 miliara sy 750 tapitrisa ariary ny vola efa nivoaka ka miisa 200 ireo orinasa nisitraka izany. Ny volana jiona lasa teo manodidina ny 4.3 miliara ariary ny vola navoaka ho an'ireo orinasa misy 370. Izany hoe tao anatin'ny 2 volana ny ampy 720 ireo orinasa madinika sy salatsalany nindrambola tamin'ny alalan'ity crédit miarina ity. Raha ny atotanisa azo ny 13.750 isanjato amin'ireo orinasa misehatra eo amin'ny varotra, ny 17.50 isanjato eo amin'ny sehatry ny tolotra omena na ny service, 0.270 isanjato amin'ny sehatry ny fizahantany, ny 0.430 isanjato eo amin'ny sehatry ny fitaterana, 10 isanjato eo amin'ny BTP, 8.570 isanjato eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, 9.370 isanjato eo amin'ny artisanat, 2.7 isanjato eo amin'ny fiompina, 8.170 isanjato ny agroalimentaire, ary 8.170 isanjato misehatra amin'ny fambolena. Raha ny faritra nahitana mpisitsaka indray, Analamanga no mitazona ny larana voalohany izay ahitana ny 17.770 isanjato. Manaraka azy ny faritra Tsinanana izay ahitana 7.420 isanjato, ary fahatelo Ivakinankaratra
izay ahitana ny 5 faingo 430 isanjato nireo orinasa. Vitsy ireo mpisitraka ary tsy misy afa-tsy 4 faingo 170 isanjato ao amin'ny faritra Vatovavy Fitofinany, 4 faingo 170 isanjato mitovy aminy ihany koa ho an'ny faritra Melaky. Mahatratratra any amin'ny 450 tapitrisa ariary amin'ny ankapobeny ny tahany findramam-bola raha toa ka afaka mindrana hatrany amin'ny 300 tapitrisa ariary ny orinasa iray. Manodidina ny 9 isanjato ny tanjana-bola ho an'ny sehatry ny fizahan-tany ary 8 isanjato ho an'ireo sehatra hafa toy ny industria sy ny tolotra omena na ny servisy, ny fambolena sy ny fiompiana. Mandritra ny 420 volana ny fahafahana mamerina ireo vola ho an'ireo sehatra voalaza ireo. Tanjona ny fanohanana ireo orinasa madinika sy salatsalany amin'izao voka-dratsy ateraky ny Covid-19 izao. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia niverina nanao fihetsiketsehana indray ireo mponina ao Ivoilava. Nanomboka omaly vokatry ny fitrandrana volamena tsy ara-dalàna ataon'ireo vahiny any an-toerana Henri Flory. Ny tokony sy nanao fihetsiketsehana indray ireo vahoaka ao anatin'ny fokontany Ambalakazaha ao amin'ny komuna Voilava, distrikany Mananjary omaly tontolo andro. Ny anesorana ny fitrandrana volamena izay ataon'ny orinasa vahiny any an-toerana no antony fihetsiketsehana sy ny fitokonana. Efa antaonany maro no nisy n'ity fitrandrana ity raha nambaran'ireo mponina fa tsy nisy ny tombontsoa azo tsapahitanana azon'ny vahoaka fa fahampotehana no hita sy iainan'izy ireo. Potika ny voly, simba ny tany fivelomany tantsaha. Raha ny taratasy naseho ny reto-teratany vahiny reto tamin'ny mponina ao anatin'ny 70 taona no faharetan'ny fitrandrahana ataon'izy ireo izay tsy ankasitrahan'ny vahoaka. Ny vokatra zay zavatra zay zany sahirana ny vahoaka tany saty fotony. Na dia nitoana ekolazy zany ny mpianatra dia efa sahirana be. Zao aza moa zany ny renirano zao dia efa tsy misy koa satria efa nan'ny ireo mpitrandraka sy ara-dalàna ireo. Ka noho izany dia mbola mitolona tsy eky ny fitrandrahana ataon'ny sinoa io aminay ity Voilava ity. Nitolona ihany ny vahoaka tagnatin'ny fokontany tagnatin'ny komina tamin'izany fotoana izay. Nefa mbola sy nampizanona an'ireo fa izao zay manana solombavam-bahoaka manampy anay dia vao maika faly ahy dia mbola tanterainay zany nitolona sy fagnekena fitrandrahana sinoa io. Nampiakapeo manoloana i fitrandrana tsy ara-dalàna io ny solombavam-bahoaka ny Mananjary mba hijereva ny fanjakana akaiky ny zava-misy manoloana ny fahoriana iainan'ny vahoaka. Dia rahansika mahita angamba ny fahampotehany tontolo iainana, tampona ny renirano misaka, maloto zay rano sady sotroin'ny olona no ampiasain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro dia zao no anaovany sy mataotody mpanaboty firenena fisomorongana vahoaka ve. Samy misy firaisana sy kombakomba amin'izao fanabotriana ny firenena zao. Fa ny zavatra tsapa sy azo tsapain-tanana misy kolekole avolenta angamba ambadiky ty fitrandrahana eto Voilava ty satria sy ny ray sy ny roa sy ny telo ny vahoaka ny Voilava ro nangataka ny fankatongana an'izao kariera zao fa nefa mandraka androany dia manao be marenina ny ministera ny minina ko dia magnantegna izay fa isy moa ny session extraordinaire handanina tanteraka mihitsy ny lalàna amin'ny fehinarena-kibony tany ko dia mba miangavy farany raha mbola misy maheno mba mijoroa mandraisandraikitra nareo fa sy rary ny zavatra iainan'ny vahoaka ty Voilava. Efa antaonany maro ary efa nimbetsaka ny fitakina natao momba ny fanalana ireo mpitrandraka volamena ao Voilava saingy tsy misy valiny. Imbetsaka ihany koa ny teto amin'ny fahitalavitra Kolo TV no nanao antsoavo ny amin'ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana ny taratasy fahazahon-dalana amin'ireny mpitrandraka ireny. Ho an'ny ao Mananjary manokana, efa indroa nanaovana fandaharana manokana ary efa indroa ihany koa no tanterina tao anatin'ny fandaharana alalino ankoatra ny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Manay no ny fisian'ny kolikoly avolenta ny solombavam-bahoaka ka antony mampikatona ity fitrandrana volamena ity. Itoy hatrany ny fihetsiketsehana raha nambaran'ireo vahoaka any an-toerana raha tsy misy ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia andro voalohany niverenan'ny fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra sy ny manodidina amin'ny ankapobeny. Niezaka nanaja ny fepetra avokoa ny maro anisa Michelarana Arjona. Araka ny fanolazain'ny filohan'ny Repoblika niverina ny asa androany alarobia ny fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra sy ny manodidina. Mizara roa mazava tsara ny isan'ny olona ao anatin'ny fiara raha toa ka fiara lehibe na Mazda. Olo telotelo izy. Ivan-tsevana ny fiara tsika ampovoany. Roa tsisy ampovoany. Matanjana matanjaka moa zany izy fa amin'izay no anona dia tsy maintsy izay ilay izy.
Arak'izany mba hisoroana ny fifampikasoana izay antony iray mety hampifindra ny Covid-19, miena nisan'ny olona ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka iray. Ankoatran'isan'ny olona isany no takiana amin'izao fiverenany fiara fitateram-bahoaka izao, ny fampiasana ihany koa ny fitaovana maro samihafa. Mety izy sora mena zelo, dia boka izy dia mena zelo. Fa zarana fa mividy zay. Mbola tsy mamery zareo fa mividy. Parce que de gel mety la dia rahana gel ny gel mahita atavela mbola tsy nahasa dia amboly tatana ampiasaina. Arak'izany raha ny fanazavana azo tamin'ny lehibe ny kooperativa iray mandeha miandalana ny fizarana gel hydroalcoolique an'ireo fiara fitateram-bahoaka. Raha ho an'ny androany mbola vitsy ireo nahazo. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia amin'ny alalan'ny antso taroby ny famandrihan-toerana raha andeha amin'ireo zotra izay sokatra manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao. Efa misy ihany koa raha ny fanazavana ny lamina samihafa amin'izany miantarandriana efa. Teo alohaloha teo nandritry ny fihibohana, maro ireo nandeha antsokosoko ny azo an'Antananarivo. Ho an'ity mpanera iray eto Antsirabe ity ohatra izay nisafidy ny tsy ampy siônitare, saika isan'andro ny tena no nahita mpanjifa teo aloha. Ny Antananarivo zao dia efa tsy misy zao amin'izao fa dia efa hitanao zany le taloha zany sao teto misy ny olona miafina mandeha. Dia mba miafina ianao zany mandefa olona zany tsy afiantsika zany fa tsika olona mikarama mamelinjanaka atsika. Miafina ianao mandefa olona fenany elekelatrano ny tomobile ndray amin'ny polisy. Atsika nisany defa voatratra tetika. Dia ohatr'izay le izy hoe tokony manina rehefa mba mivana zany nandeha miakatra dia mba tokony alefa midina mankary dia mba hiveloman'ny majinika. Satria raha tsy mandeha reo tsy mihinana le. Hatreto aloha zotra maromaro no afaka hiasa manomboka ny 2020 ny volana aogositra izao. Antananarivo manaraka ny lalam-pirenena faharoa iny zany Antananarivo Manjakandriana, Moramanga, Brickaville, Toamasina voalohany, Toamasina faharoa, Vatomandry sy Mahanoro. Ireo zany io misokatra manomboka amin'ny sabotsy io. Efa afaka mandeha na ny avy any na ny avy eto. Efa misy lamina ny atao. Tsara marihana fa tsy mbola mahazo mandeha ireo zotra nasionaly mampitohy any Antananarivo sy Ambatondrazaka. Sy mampitohy any Antananarivo sy Fenerive-Est. Misy ny lamina napetraka hisoroana ny mety ho fiparihan'ny valanaretina Covid-19. Dia ireo gara routière 10 ireo aloha no mbola miasa, zay ny gara routière Makia, ny Ampasapito, Mahazo, dia ireo le gara routière tsy miankina eny Ambodivona anankiroa zany. Voalohany aloha ny famandri-toerana rehetrarehetra tsara ho hain'ny mpandety manomboka amin'ny sabotsy io zany tsy misy hoe mbola tsy nahavita réservation anao na famandri-toerana dia hankeny amin'ilay gara routière. Tsy azo atao zay. Fa manao famandri-toerana ara telefona zany. Ara antso atarby, réservation par téléphone ny atao dia efa misy efa manaparitaka an'izay zany reo le gara routière resatsika reo manomboka androany dia zay nahavita réservation ihany hoe ka nahazo fankatoavana zay famandri-toerana zay validé zany zay vao makeny amin'ny gara routière. Ankoatra izay isan'ny fepetra ho raisina ihany koa ny efamendrahana ranom-panafody, fanadiovana sy ny maro hafa. Etsy ankilany namafisiny teo anivon'ny ATT fa tsy maintsy manaja ny couvre-feu ny taxi brosy na miditra na mivoaka ny fatrana lamanga rehetra. Tsy fantatra mazava ny toerana amindrana ireo mpivarotra ao amin'ny port Ankify noho ny fanitarana tao ho ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambanja. Maro tamin'ireo mpivarotra ihany koa raha ny fanazavana no nanao fanondrenana tsy ara-dalàna ka eto Andriatsila. Misedra olana ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana noho ny gaboraraka sy ny tsy fanaraha-maso ary ny kolikoly nisy tany aloha. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny port Ankify. Tena maro no tena nanao construction illicite maro le olo fa tokony hoe dès le début zany fa tokony narovany APMF zany tsy manao zavatra amboniny le toerana APMF zany le mpivarotra fa nanina zany nalefany foana le olo nivarotra teo agnatin'ny taona maro raha mandeha Ankify ianao hiampita Nosobia efa firy taona nipetran'olo teo amin'ny port io nanao varotra l'hôtel mivarotra sakafo na iny tsy nesorina. Miroso amin'ny fanatsarana ny port Ankify ny mpitondra ankehitriny. Antony tsy maintsy nanaisorana ireo mpivarotra izay mbola tsy voafaritra mazava ny toerana amindrana azy ireo. Fa rehefa manarina olo
mivarotra zany mba tokony hoe aiza tany amindranareo mba mitoerana ohatrany ahoana ny amindrana izy ary misy zany toerana amindrana mary fa le toerana amindrana lahatreto aloha mbola tsy zarizary. Manao antsoavo amin'ny mpitondra sy ny tompona andraikitra voakasika ny solombavam-bahoaka hijery akaiky ny toetra ra any an-toerana. Ke zay naviako eto magnano atsoavo za satria miantso ny gouvernement tena nay indraindray misy tsy mandray telefony tsy homentsina zany fa mety be debe ngamba hoe ny zavatra atao fa kanefa kosa ny hoe rehefa miantso solombavam-bahoaka hoe mba raiso fa misy tatry tokony atao ampandeha raharaha ny fitondrana aty any amin'ny faritry misy zay. Sarotra ny mametraka fandaminana sy fampiarana ny lalàna raha tokany mifanohitra amin'ireo no ny ainan'ny mponina atizay. Tranga izay miseho eto Antananarivo renivohitra raha tsy ilaza afa-tsy ny lalàna mifeny fifamoivoizana, ny tsena ary ny fanorenana trano sy ny fototra-fitrasa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia telo volana tao aorianana raha George Floyd, lehilahy afro-amerikana 7 taona hafa indray no niaran'ny herisetra tany Etats-Unis ary ahina tsy afaka mamindra mandra-pahafatiny izy taorianany vono izay nahazo azy fanadina. Na dia teo aza ny fiangaviana hotony avy amin'ny fianakavian'i Jacob Blake, ilay lehilahy mainty hoditra voatifitry ny polisy tany Kenosha, Etats-Unis. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana nanomboka omaly alina fa 5 ny volana Aogositra hatramin'ny androany ka olona roa no maty nandritra izany fifandonana izany. Mitohy any Kenosha, Etats-Unis nikorotana noho ny fahafatesan'ilay lehilahy mainty hoditra izay voatifitry ny polisy ary malemy ary miady ho an'ny ainy amin'izao fotoana izao. Manohitra ireo mpanao fihetsiketsehana 200 eo ireo polisy any an-toerana. Fiara maromaro mirongo fitaovam-piadiana no mitondra mpandeha mitifitra boba mandatsa-dranomaso tamin'ny vahoaka. Misy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana no manipy tavoahangy, petara ary zavatra hafa amin'ireo polisy. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.